dia faly manotra ny fiarabana sy fisaorana ho antsika zay tokona andraikitry ny serasera namaly ny fiantsona sy ny fanasana am'izao valandresaka amin'ny fanagazety ataony vaomeram-pirenena mahalentena misahana ny fifidianana izao. Tsy tazonareo ely zahay satria fantatra ny adidy amanandraikitra lehibe zay miandry anareo afaka ora vitsy. Na izany izy anefa ny raha-pirenena tsy maintsy mizotra ihany dia mampiatso anareo izahay mba anome apahafantatra ny zava-misy amin'izao herinandro lasa nanombohan'ny fametrahana ny atotataratasy mpilatsara kofidiana amin'ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolon-tsaina izao ary herinandro sisa mbola itoizan'izany. Tsara ny manamarika moa fa tamin'ny alakamisy fa 7 ny volana aogositra 2024 tamin'ny 7 ora maraina lasa teo no nanomboka ny fametrahana ny atotataratasy mpilatsara kofidiana. Ifarana zany afaka eninandro zany hoe amin'ny alakamisy ho avy izao fa 12 ny volana septambra amin'ny 5 ora arivo. Aizaho ay zany ny zava-misy amin'izao fotoana izao manahoana ny lafiny antotanisa inona ny olana ary inona ny afatra apetraka avy aty amin'ny vaomeram-pirenena mahalentena misahana fifidianana. Androany dia ireto ny antotanisa azo omeny amin'ny ankapobeny aloha dia tianay eto anivon'ny vaomeram-pirenena mahalentena misahana fifidianana no milaza fa mizotra tsara araka tokony izy ny fisokafana sy ny fiasan'ireo sampa mpandray mpanamarina sy mpirakotra an-tsoratra ny atotataratasy mpilatsara kofidiana amin'izao fifidianana be ny tanàna sy mpanolon-tsaina ny tanàna zao. OVEC 420 no misy manerana na Madagasikara mizotra tsara izy ireo ary dia milamina ny fanatokosana ny asa mandrarahana izy ireo. Ny fanomanana amin'ny ankapobeny dia azo ambara fa milamina ihany koa zany hoe na ny amin'ny lafiny ara-teknika na ny amin'ny lafiny ara-bola. Ny ara-bola moa zany dia efa ampelatana ny vaomeram-pirenena mahalentena misahana fifidianana ny 1 lavitrisa ariary zay anjara ny senia ho amin'ny fanomanana sy ny fikirakirana an'izao fifidianana izao. Efa manao ny asa ny ao anivon'ny imprimerie nationale ary efa vita tamin'ity herinandro ihany koa ny ampahany voalohany amin'ny fanontana ireo atotataratasy zay ilaitsika amin'ny fanatokosana ny fifidianana. Toy izao ny atotanisa azo omena androany amin'ireo commune 5,990 misy eto Madagasikara dia commune 7 no nahitana fametrahana atotataratasy mpilatsara kofidiana. Atotataratasy mpilatsara kofidiana 7 ho an'ny be ny tanàna ka 5 amin'ireo dia milatsaka ny anarany tena ny manokana avokoa. Ny roa ihany no amin'ny anaran'ny antoko politika dia voalohany ny antoko politika madio ary ny antoko politika faharoa dia ny RTM. Ireo zany no misy amin'ny filatsara kofidiana be ny tanàna. Amin'ny filatsara kofidiana mpanolon-tsaina kosa satria averintsika hatrany fa fifidianana roa samihafa no totsaintsika amin'ny tindray-toro ty. Amin'ny commune 5,990 raha ohatra ka 7 ny filatsara kofidiana be ny tanàna dia 4 kosa no filatsara kofidiana mpanolon-tsaina. Commune 4 amin'ny commune 5,990 no nahitana fametrahana atotataratasy mpilatsara kofidiana ho mpanolon-tsaina tanàna. Ka amin'ireo 4 eo dia 3 milatsaka amin'ny anaran'ny tena ny manokana, ny ray kosa amin'ny anaran'ny antoko
politika. Raha jerentsika isaparitra dia ny faritra Analamanga zany no ahitana platsaka hofidiana betsaka indrindra. Misy valo ho an'ny be tanàna ary iray moa zany ho an'ny mpanolontsaina, ary ny faritra zay tsy mbola nahitana platsaka hofidiana mihitsy na iray maromaro ihany: tany Bonglava, tany Itasy, tany Diana, ny Amoronomania, ny Atsimo Atsinana, ny faritry Melaka, ny Sofia, ny Alaotra Mambolo sy ny any Anosy. Amin'ny ankapobeny zany dia ireo aloha ny antotanisa azo omena. Ireto no fanamariana izay tianay ampitaina amin'izao andro vitsivitsy farany mialoha ny ifarana ny fametrahana ny atotan-taratasy filatsahako hofidiana izany. Ny mahakasika ny filatsahako hofidiany ny délégation na manokana am-perinasa ankehitriny, betsaka ny fampitaniana mahakasika azy io ka dia ambarany eto amin'ny voamiram-pirenena mahalo tena misahana fifidianana fa araka ny voalazany andininy fa 5 ao amin'ny didim-panjakana lalana fa 524 raika amby 750 izay ifehezana izao fifidianana be mitarana zao dia tsy mahazo milatsaka hofidiana amin'izao fifidianana be mitanàna sy ny mpanolontsaina ny tanàna atrehintsika zao na amin'ny fomba ahoana na amin'ny fomba ahoana ireo mpikambana eo anivony délégation na manokana manerana ny commune 570 eto Madagasikara, na ny filohan'ny délégation na manokana zany na ireo filoha-hevitra anatony. Misy manko ny mipetraka hoe ametra-pialany zay dia ilatsaka hofidiana mazava ny voalazana lalàna ny amin'ny hoe anokainka tsy mahazo milatsaka mihitsy na amin'ny tranga manahoana na amin'ny tranga manahoana ny mpikambana eo anivony délégation na manokana zay am-perinasa ankehitriny. Ny fanamariana faharoa eo amin'ny fanamariana tsony na ny légalisation de signature zay betsaka ny fitarainana voaray ny amin'ny hoe sahirana ny platsaka hofidiana, indrindra fa ny platsaka hofidiana eo amin'ny mpanolontsaina ny hoe satria ny voalaza mpanapiadoa dia ny hoe tsy maintsy ny lehibe ny district na ny préfet no manao ny sonia ny antotan-taratasy mpilatsaka manao ny fanamariana tsony légalisation de signature ho an'ireo platsaka hofidiana amin'ny antotan-taratasy mpilatsaka hofidiana ilay sahirana ny olona satria ho an'ny platsaka hofidiana mpanolontsaina ohatra dia misy ny 120, misy ny maherin'izay atahoana ny fitondran'ireo olona amapolon'ireo miainga avy any amin'ny commune na any amin'ny 100 kilometatra na 100 kilometatra lavitra any amonjy ny renivohitry ny district anao an'izay légalisation de signature zay. Noho zany dia ambara ny rehetra fa azo atao ny manao ny fanamariana tsony amin'izany antotan-taratasy mpilatsahako hofidiana ho an'ny be ny tanàna sy ny mpanolontsaina tanàna zany eo anivony commune ihany. Zany hoe na ny be ny tanàna na ny lefitry ny be ny tanàna dia omena fahefana araka ny voalazany andininy fa 700 ny lalàna mifehy eny anivony commune. Lalàna laharana fa 420 aotra 20 izay milaza any momba anio 420 aotra 20 loi 2014-020. Zay zany tsara ampitaina amin'ny rehetra satria dia anisan'ny sakana mahatonga ny fahasahiranana amin'izao fotoan'izao. Tsy mila miakatra makaty amin'ny district na makaty amin'ny préfecture ny olona rehefa hikarakara antotan-taratasy mpilatsahako hofidiana amin'ilay fanamariana tsony fa be ny tanàna sy ny lefitry ny be ny tanàna zay am-perinasa eo amin'ilay commune misy azy dia afaka manao an'izay légalisation de signature zay. Fanamariana fahakely mandefa Antsoavo izahay avy eto anivon'ny CENI, Antsoavo fanoloana amin'ireo tokony andraikitry ny sampandraram-panjakana rehetra izay voakasiky ny fikarakarana ny antotan-taratasy mpilatsahako hofidiana amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolontsaina zao mba hanao izay azon'izy ireo atao rehetra mba hiantohana ny fiandrasan-draharaha
mandritry ny andro tsy fiasana, mandritry ny andro rehetra ao anatin'izany ny andro tsy fiasana, mandra-pahatatry ny fempotoana ikarakarana ny fametrahana taratasy filatsahako fiteny. Voakasika izany eny anivon'ny fokotany, voakasika izany mpandraharaha eny anivon'ny commune, voakasika izany mpandraharaha eny anivon'ny hetra sy ny apa isan-tsokajy, voakasika izany eny anivon'ny fitsarana. Ireo sehatra voatanisa teo ireo dia ilaina amin'ny famoahana ny taratasy izay ilaina amin'ny filatsahako fidiana amin'izao fifidianana izao. Izany araka ny voalaza ny andininy fahafolo ao amin'ny didim-panjakana voalaza teo ambony dia didininy didim-panjakana io ireo sampana rehetra ireo anao ny fomba rehetra hiantohana ny fianasan'ny raharaha na ny asabotsy na ny alahady mba hahafahan'ny mpatsaka fidiana aka ny atota taratasiny amin'izay fifidianana hatreny. Mahakasika ny fivondronana toko politika, ny lalàna dia mazava. Ny filatsahako fidiana dia karazany telo. Eo aloha zany ny atolotry ny atoko politika joro ara-dalàna, eo ny atolotry ny vondrona atoko politika joro ara-dalàna, ary eo ny milatsaka amin'ny anaran'ny tenany. Koa ny asina resaketo manokana dia ny mahakasika ny groupement politika. Betsaka ny fitarainana azo satria dia ny lalàna mazava ny hoe rehefa mandatsaka candidat ilay vondrona toko politika dia tsy mahazo mandrotsaka candidat intsony ao anatin'ilay faty-fidianana anankiray. Ny atoko politika rehetra mikambana ao anatin'izay vondrona atoko politika zay. Ka ny zavatra tiana ho azavaina zany anio dia ny mahakasika ny nahazahoana resaka sy fanompanina betsaka dia momba ny fivondronana atoko isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina na ny IRD. Koa tsara ny mampafantatra zany fa raha ny taratasy azo avy anivon'ny ministera ny atitany dia ny IRD natsaga tamin'ny volana Mea dia fikambanana politika izay niarana napakevitra sy niombona ho an'ny fifidianana solombavambahoaka ihany. Ka raha tota taratasy eto ampelantanany senia dia joro indray ny IRD izay ho an'ny fifidianana communal. Antoko telo no mitambatra ao anatin'izay dia ny TGV ny iaraka isika ary ny liaraka. Izany manerana nosy zany dia rehefa mandatsaka ilay vondrona atoko politika dia tsy mahazo mandatsaka intsony ny atoko politika izay mpikambana ao aminy. Ny atoko politika rehetra izay tsy voatonona ho ao anatin'ilay vondrona atoko politika zany dia afaka mandatsaka candidat manerana ny faty-fidianana 5,990 eto Madagasikara. Ny amin'ny bulletin toka dia tsara ny mamerina ho an'ny candidat rehetra fa na ho an'ny fifidianana be ny tanàna na ho an'ny fifidianana mpanolontsaina dia tsy maintsy arahana ny ataontsika hoe maquette izay efa napetraka any amin'ny ratsamagaika seni manerana nosy. Efa misy rafitra napetraka ka tsy ohatran'ilay teo aloha intsony ny amin'ny hoe manatitra sary aty amin'ny senia na manatitra logo aty amin'ny senia fa efa misy zavatra tokony ho alain'ny candidat tsirairay avy any amin'ny senia dia ao izy no mampiditra an'izay mombamomba azy tiany apetraka amin'ny bulletin tokana. Ny amin'ny bulletin tokana dia mazava misy ilay laharana izay ho azo amin'ny antsapaka atao
manomboka amin'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao. Aorinan'iny dia ny logo an'ilay antoko politika na vondrona antoko politika na ilay miplatsaka ny anarany teny manokana. Ary ny aorinan'izay dia tsy maintsy misy sary. Eto zany dia apetraka ny hoe sary no atao fa tsy ilay logo no averina fantoana na ho an'ny ben'ny tanàna zany na ho an'ny mpanan-tsaina. Ho an'ny fisarihana moa farany ny atsapaka atao dia ny fahadimy ambin'ny folo ny volana septambra ho avy zao no ifarana ny famoahan'ny eny anivon'oveka ny listy ny candidat ekena sy miraketina an-tsoratra fa ilatsaka ho fidina. Aorian'izay manomboka amin'ny daty io dia mandeha ny atsapaka ahafantarana ny laharan'ny candidat tsirairay avy any amin'ny bureau d'atoka. Izay atsapaka rehetra izay dia tokony ho vita ao anatin'ny 3 andro faravakely. Ka ny faha-efatra amby roapolo ny volana septambra no ifarana tanteraka ny famoahana ampomba ofisialy ny listy ny candidat ekena milatsaka ho fidina amin'izao fifidianana izao. Farany isy ny fomba fiasa vaovao izay ho apetraka ny senia amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanon-tsaina ny tanàna izao. Amin'ny fifidianana manakaiky vahoaka indrindra amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanon-tsaina ny tanàna izao dia miezaka ny senia ametraka fomba fiasa izay anakaikikaiky kokoa ny vahoaka ary apiatra kokoa ny tena mangarahara marina sy ny fampandraisana anjarany rehetra ao anatin'izao fikirakirana ny fifidianana izao. Noho izany dia ho ampiasaina ho ampiarina ny fomba fiasa mampiatra ny fanapahaream-pahefana tena izy. Izany hoe tsy hiainga avy aty amin'ny seny fohibe intsony, tsy ho aty amin'ny seny fohibe intsony no fikirakirana ny dingana rehetra amin'ny zotra-pifidianana rehetra mitondra ny toaty, fa omena fahefana ny ratsa mandraika ny seny any amin'ny faritany, any amin'ny faritra, any amin'ny distrika ary hatrany amin'ny commune amin'ny fikirakirana ny fifidianana. Manomboka izany amin'izao fikirakirantsika ny filatsahako fidiny izao. Ny any amin'ny distrika no hamoaka ny listy ny candidat izay ekena fa ilatsaka fidina amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanon-tsaina tanàna izao. Manam-pahatonga ny fikirakirana voka-pifidianana dia amin'ny fikirakirana voka-pifidianana indray dia tsy ateny fohibe intsony no ikirakira ny voka-pifidianana, tsy ho alefa aty amin'ny seny fohibe intsony zany ny atao tantaratasy rehetra na amin'izao ataontsika hoe filatsahako fidiny izao zay nambaraka eo fa isy ny rafitra manokana zay apetraka ny seny any amin'ny faritra ary any no amoahana ny liste officiale ny candidat. Amin'ny fikirakirana voka-pifidianana dia isy ny antsoina hoe comité ad hoc zay hapetraky ny senia isaky ny faritany ary any ihany koa no ikirakira ny voka-pifidianana. Zareo ihany koa no amoaka ny voka-pifidianana vonjomaika any amin'ny faha-enina ambin'ny folo ny volana desambra 2024 sy 2025. Iaraha mahafantatra moa fa ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif any amin'ny faritany ihany no tokony andraikitra ny fifanolana amin'ny fifidianana amin'ny tendreny toatia ary izy ihany koa namoaka ny vokatra ofisialy amin'izao fifidianana be ny tanàna sy ny mpanon-tsaina ny tanàna izao. Ny zavatra izy zany ny fandaminana dia ny avy aty amin'ny seny fohibe ny commissaire électoraux rehetra, ny tale rehetra, ny teknisiana rehetra no andeha hidiny any amin'ny faritany sy any amin'ny faritra sy any amin'ny distrika mba ametrahana an'izay antsoina hoe fanapahaream-pahefana anakaikikaiky ny vahoaka ametrahana ny tena mangarahara marina amin'izay fifidianana izay. Ny antony dia mba ahafahany tsirairay tena hiaina n'ilay mangarahara satria raha iresatsika ohatra ny fanaovana fampitahana raha ao aty Antananarivo
no ikirakira ny voka-pifidianana dia tsy maintsy hiakatra ty Antananarivo zany rehetra ny anao fampitahana ny voka-pifidianana dia anahirana zay tindray mitoa ty zany dia hoany amin'ny ratsa magaiky ny senia no fikirakirana ny rehetra dia mba manakaiky ny olona manakaiky ny fidy manakaiky ny kandida any any izy dia efa afaka manao fitarainany afaka manao ny fampitahana ny fitaranatsoratra ka ahita ny tena voka-pifidianana maro ny fifidianana be ny tanàna dia miainga amin'ilay antsointsika hoe fifidianana olo-tokana indray miodina ary andreseny zay mahazo vato be indrindra suffrage universel uninominal aento amin'io zany dia mazava zay mahazo vato be indrindra na 10 isan-jato no azo na 5 isan-jato no azo ka izy anefa ny mahazo vato be indrindra dia zay milany be ny tanàna raha sendra mitovy ny isam-bato azo dia zokony no mahazo ny farisena ny amin'ny fifidianana mpamotsaina indray dia karaza-pifidianana hafa mihitsy indray fifidianana andraisany daholo be anjara ihany suffrage universel direct ohatrany be ny tanàna teo ihany zany zay nitovizany fa saingy ny azo indray dia fomba fifidianana antsoina amin'ny teny frantsay hoe scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du quotient électoral et la règle du plus fort reste zany hoe sarotra be ny anazava azy ambava rehefa tonga ny fotoana dia tsy maintsy mazavaitsika ny fomba fanaovana zay fa ny amin'ny fifidianana mpamotsaina zany dia tsy mitovy amin'ilay be ny tanàna hoe zay liste ny candidat mahazo vato be indrindra ny tonga dia izy menakavy no lany conseiller fa mifandanja arakaraky ny vato azy zany hoe mety misy liste anankiray mahazo conseiller telo mety misy liste anankiray mahazo conseiller roa mety misy liste anankiray hafa mahazo conseiller iray arakaraky ny vato azy ohatra n'le fifidianana solom-bava-bahoaka raha ataontsika teo any amin'ny faritra sasany arakaraky ny vato azy misy tonga dia manao podro any amin'ny faritra sasany ny solom-bava-bahoaka ray lasan'le liste anankiray solom-bava-bahoaka ray lasan'ny liste anankiray hafa zay le tsona hoe scrutin de liste à la représentation proportionnelle